Alleluia, alleluia. Dia faly miarahaba antsika indray raha manampanaraka ny episodiny famarinana ho an'ny anio alatsinainy fa 4 ny volana aogositra taona 2024. Ny lohahevitry ny rapsody izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Chris Oyakhilome DSI ho antsika ho amin'ny anio dia manao hoe ny vaovao lehiben'ny filazantsara, ny vaovao lehiben'ny filazantsara. Korintiana voalohany 10:20 sy ny 12:20 nandiny soratra masina fanokafana izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adamo no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Ny vaovao lehiben'ny filazantsara. Fantatrao ve fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia niaraka taminy teo ambonin'io hazo fijaliana io avokoa izao tontolo izao. Nomboana tao aminy ny olona rehetra satria izy no mpamonjy izao tontolo izao. Izy no naka ny toeran'ny mpanota sy ny olona rehetra izay velona na efa niaina tany taloha. Hoy ny Romanina 10:12. Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny Ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny Ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Adama no olona voalohany, ary noho ny tsy fankatoavany dia tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny Ota. Vokatr'izany ny fahafatesana ara-panahy izay fisarana amin'Andriamanitra dia nahatratra ny olona rehetra. Nanomboka teo amin'ny Adama dia niparitaka tamin'ny olombelona ny Ota ka niatra tamin'ny olona rehetra teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny toerantsika. Ny fanomboana azy dia midika fa ny olona rehetra dia nomboana tao aminy satria izy no naka ny toerany. Izany no antony tsy maintsy hanambarantsika amin'ny olona rehetra fa efa voaloha tao amin'i Jesosy Kristy ny tambon'ny Otany, efa voafaritra tamin'ny fahafatesany ny sandany. Na izany aza ny ondritry ny Ota dia namonjy ny olona fotsiny tamin'ny sazy, fa tsy namonjy ny olona tamin'ny fiainana Ota izany. Ny fahafatesan'i Kristy no namany olan'ny fanamelohana anao, izay tena zava-dehibe nefa tsy nampihavana anao tamin'Andriamanitra izany. Ny vaovao lehiben'ny filazantsara dia tsy hoe maty fotsiny Jesosy, mazava ho azy fa fahafatesany no fototra, fa ny tena apahany be voninahitra dia ny fitsanganany. Raha tsy nisy ny fitsanganany dia tsy nisy ny fiainana mandrakizay sy ny fahamarinana. Ny tena afatra momba ny famonjena dia mifototra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Avy amin'izay no niavian'ny kristianisma, teo no niavian'ny fiainantsika. Hoy Romanina 9:4. Koa raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ny kristianisma dia fankalazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fankalazana ny fiainam-pandresena, ny fahamarinana, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia, amen. Nahoatsika hanao izao vavak'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ataovy amin'ny finoana ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ray malalo, misaotra anao noho ny filazantsara Jesosy Kristy be voninahitra sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tamin'ny alalan'ny fahafatesany no namà ny olan'ny fanamelohana, ary tamin'ny alalan'ny fitsanganany no nahazo amiko ny fiainana mandrakizay. Mandeha amin'ny zavamisy ny amin'ilay fiainan'Andriamanitra aho, afaka amin'ny Ota sy ny fanapahany, mankalaza ny fandresen'i Kristy ato anatiko aho, miaina amin'ny fahamarinana sy ny hery
ary ny fanapahanao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen.